Tanora mandresy fakapanahy amin'ny faran'ny taona. Afatra ho an'ny tanora rehetrarehetra mialohan'ny hamaranana an'ity taona 2023 ity. Natao hoe fakapanahy dia ilay filana izay ao anatintsika ao ahetsika ny devoly mba hahatonga antsika hanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hoe fahotana zany. Izany hoe ny fakapanahy dia tsy avy amin'Andriamanitra velively fa avy amin'ny devoly. Ny tanjon'ny fakapanahy dia tsotra ihany mba hamotehana fiainana sy ny handravana fiainana. Tsy fahotana ny alaim-panahy fa ny tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy no fahotana. Ny devoly dia tsy akafananao amin'izay zavatra tsy tianao zany, fa ny zavatra akan'ny devoly fananao dia izay zavatra tiany nofinao, izay zavatra manetsika filanany anatinao, izay ihany no akan'ny devoly fananao. Ary fahotana ny ao ambadiky ny fahalatsana ao anatin'ny fakapanahy. Ary ny vokatr'izay fahotana izay dia fahampotehana, faharavam-piainana sy fikorontanam-piainana. Ny fakapanahy izay anisany tena alefan'ny devoly mandritry nyity faran'ny taona ity dia ny resaka fisotroana maro isan-karazany, ny fidoroana zava-mahadomelina ary ny fijangajangana dia ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana sy ny firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana. Ireo ny fakapanahy tena be mpahazo ny tanora mandritry nyity faran'ny taona ity. Manana programma ny daholo ny olona rehetrarehetra, indrindra fa ho antsika tanora ao anatin'ity faran'ny taona ity. Aza adino fa ny devoly ihany koa dia manana programma ho an'ny fiainan'olona maro, indrindra fa ho an'ny fiainana tanora maro mandritry nyity faran'ny taona ity. Tsotra fotsiny ny programma ny devoly dia ny angalatra andringany ary amotika fiainana, andrava fiainana, izay ny tanjon'ny devoly. Ho anao tanora izay efa nametraka programma, efa nanontany tena ve ianao hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra marina ve ny programmanao amin'ity faran'ny taona ity sa ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra? Satria mantsy miankina be dia be amin'ny fomba hamarananao nyity taona ity ilay taona vaovao 2024 izay miandry ianao. Arakaraky ny fomba hamarananao sy hitsenanao an'ilay taona vaovao no zavatra hitranga sy hiseho amin'ny taona vaovao izay ho avy manaraka io. Zavatra ara-baiboly mihitsy izany teneniko anao izany, satria ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 9:2-9 dia milaza hoe raha masina ny santatra dia ho masina koa ny vongana, raha masina ny fakany dia ho masina koa ny sampany. Raha diky izany tenin'Andriamanitra izany dia tsotra fotsiny. Raha ohatra ka hoe masina ny fanombohana ny taona dia ho masina avokoa ny taonanao iray manontolo. Natao hoe masina dia miavaka, voatokana miaraka amin'Andriamanitra, izay natao hoe masina. Fa raha atomboka ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny famarananao an'ity taona ity sy ny fanombohan'ny taona vaovao 2024 io dia migarantira aminao fa hiavaka ny taonanao iray manontolo. Izany hoe ny fomba hamarananao an'ity taona ity sy ny fomba hitsenanao ny taona vaovao io dia mamaritra be dia be mihitsy an'ilay taona izay ho avy manaraka. Ka noho izany raha marana an'ity taona ity ihany ianao sady hanomboka ny taona vaovao dia farano miaraka amin'Andriamanitra ary atombohy miaraka amin'ny Jesosy ny taona vaovao dia tsy hanenina ny amin'izany ianao. Hivavaka ao anao ho anao tanora rehetrarehetra izay manaraka eto. Andriamanitra ny hiaro anao amin'ireo karazana fakapanahy maro, ahatonga anao tena hoe hiova hevitra raha sanatrian'izany ianao ka efa nametraka planina tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra ny hiaro anao mba tsy ho tratry ny fakapanahy ianao, mba tsy ho lava ao anatin'ny fakapanahy ianao fa mba hahafanao manohitra tsara ny fakapanahy mandritry nyity faran'ny taona ity ary mba hahatonga anao hamarana nyity taona ity ho ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hitahanao ny Jesosy ka hiaro anao. Amen.